Misy moa ny fanoikevitra makasika izay fanapakevitra ny CES izay avy amin'ireo mpanao politika samihafa raha antsika eo rehefa aveo izay fa nankasitraka ny ezaka vitan'ny Madagasikara eo amin'ny firosoana makany amin'ny fifidianana ny vondrona Eoropeanina. Nisy mihitsy ny fanambarana izay nataon'ny ramatoa Catherine Ashton omaly izay midera ny fivoaran'ny politika eto Madagasikara. Fanazavana. Nakasitraka ny ezaka vitan'ny mpanao politika malagasy ramatoa Catherine Ashton tondra teny vondrona Eoropeanina tamin'ny alalan'ny fanambarana navoakany omaly. Ankoatr'izay dia niaraba ny ezaka vitan'ny Madagasikara tamin'ny famoahan'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES, lisitra faran'ny kandida hilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary ny fanapakevitra niraisin'ny senita tamin'ny famoahana ny datim-pifidianana filoham-pirenena, fihodinana voalohany sy ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny fihodinana faharoa. Ny antso ny mpanao politika malagasy ihany koa ity solon-tena vondrona Eoropeanina ity mba hanaraka io rindran-damina efa napetraka io ary hiasa miaraka mba hanajana ny datim-pifidianana ary hanatanteraka tsakany sy andavana izay fifidianana izay. Tao anatin'ity fanambarana ity ihany koa no nilazan'ny ramatoa Catherine Ashton ny fanohanana ny vondrona Eoropeanina ny fifidianana eto amintsika ahafahana miverina amin'ny rafitra manaraka ny lalam-panondrenana.